Malina ny malagasy ny fandraisana ny fianarana tapiny firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay. Maro ireo ray aman-dreny ny sekoly mitondra ny zanany mitsidika indrindra ny village de la francophonie etsy Andotapenaka tamin'ity androany ity. Tarana ny ankizy ny zava-misy eto Madagasikara sy ny andreo firenena hafa mampiasa ny teny frantsay ary ho fanampiana azy ireo amin'ny fianarana ataony. Io ny tena antony itondran'ireo ray aman-dreny ny zanany mitsidika ny village de francophonie Andotapenaka. Les enfants de l'Oval, Vanessa Botsinamian, c'est 30 enfants zay mitonga eto androany. Inona ny antony hoe asongavana izay? Ay, mba hoe ilain'ny ankizy no mahita ny zavatra ohatr'izao, tsy dia izy firy foana izay. Efa ao anaty programanay isan-kerinandro, non, isan'andro zay mitondra ankizy aty foana hatramin'ny samedi. Misy ihany koa ireo sekoly nisafidy ny hitondra ireo mpianatra hitsidika ity toerana ity izay ambom-piaona ny firenena francophone. Angano ny tena. Ino zao ny tena nafinaritra andre tety? Le mijery le boye. Dia ina tamin'izay ny tena hoe nafinaritra fotsiny. Le misangano. Izay misy angano izay? Roa arivo ariary kosa ny fandraisana anjara ho an'ny lehibe raha toa ka arivo ariary ny fidirana ho an'ny ankizy te hitsidika ny village de francophonie Andotapenaka. Ny sokafan'ny Madagasikara amin'ireo firenena mandray anjara ary ny hampandrosoana ny toe-karena malagasy, ireo ny tena andrasan'ireo malagasy amin'ity fandraisana ity fiaonam-be iraisam-pirenena ity.